hitako hoe lesoko ny danseur urbaine dia eo amin'ny resaka hoe fitadiavana ny maha izy azy ianao eo amin'ny fiangalianao an'ilay danseur urbaine satria araka nylazaiko tery aloha hoe raha ilazysika danseur urbaine tsy tsika ny tompony fa tsika milalao azy amin'ny maha malagasy antsika milalao fotsika azy dikan'izay mila haitsika ny mampiseho fa gasy milalao an'ilay danse urbaine tsika raha tsy laza hoe hip-hop zao hip-hop zany efa raha hiteny ianao ny amerikana efa mahay an'izany raha ianao nefa te hiavaka eo anatrehan'ny amerikana fa milalao an'ilay hip-hop inona no ataonao mampiseho ny maha izy anao divakodrazana zao danse urbaine satria zany ny atsika gasy dia dikan'izay ny fahaizanao mampivaly an'ireo no ahazahoanao zavatra mety saziray ngeza be ahafahanao mampiseho eran'izao tontolo izao fa hafa noho ny anareo tianay ity fa ny anareo ihany no nalainay izany hoe izay mitanjona nanaovana n'ity hoe arabeloko ity izany hoe maro zavatra azo resahana zany ao anatin'izay arabeloko zay izay afaka hikolokoloana ny sain'ny tanora rehetra izay zavatra rehetra hita eny an-tanan-dehibe ny firenena mandroso rehetra dia lalaovintsika malagasy izy io ary atao hoe voafehtsika malagasy ary ireo sehatra rehetrarehetra ireo efa niakatra be daholo ny voany ankizy dia misy zavatra tsara azo raisina be lehibe koa nefa netan'ilay olona avy any ivelany dia tsara ihany no manavao mba ahafahana mivoatra tsika eto Madagasikara mandihy dia mandindihy fotsiny fa tsy tia mandalina dia tsy tia mianatra hoe ahoana ny tena fotrany hoe ahoana ny zavatra tena tokony atao fa mahita dia manaonao foana fotsiny manaonao fahatany fotsiny